mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Mirabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity. Misaotra an'Andriamanitra isika satria andray zava-tsoa avy aminy indray ary naoka fa ny sabata izay natrehanao omaly dia nampahery anao ihany koa mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Any malala tsara ny isan-danitra atolotraianao ny dera ny laza ny atsy voninahitra. Saotranao izay satria nomenao zava-tsoa tokoa ary avoazinao manjakariva, toroanao ny lalana tsara ary ankarezinao sy ampitsanganinao raha sendra solafaka ary ianao dia manome fitiavana anay isan'andro. Miataka aminao izay teny manoloana anay raha andray ny teninao izay ankehitriny. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesonantsika androany dia manao ny ten'Andriamanitra rery ihany. Ny ten'Andriamanitra rery ihany. Rehefa miresaka ten'Andriamanitra isika miresaka baiboly izay. Ny baiboly no fototra ny orenan'ny finoan'ireo mpanavao fivavahana sy votoatin'ny fampianaran'izy ireo. Takatr'izy ireo manko fa io ten'Andriamanitra io izay velona sady maharitra hozy izy petera no teo an-tanany. Sarobida amin'izy ireo ny voateny tsirairay avy tao anatiny. No atanjahany ny finoan'izy ireo ary no avaoziny ny herim-po raha mamaky an'ireo takilany sy ninan'ireo teny fikasana. Toy izany koa ny amin'ireo teny fikasana rehetra amin'ny ten'Andriamanitra. Ny teny amintsika tsirairay izy amin'ny alalan'ireny, tahaka n'ireny teny mivantana ireny ka tena feony tokoa ny rehintsika. Ao amin'ireo teny fikasan'ireo no azahoan'i Kristy mampita amintsika ny fahasoavany sy ny heriny. Ravin'ny hazo izay fanasitranana ny fireneny ireny. Raha raisina ka tsakotsakoana izy ireny dia manjary tanjaka ho an'ny toetra mampanahy, anentana sy hanohana ny fiainana. Tsy misy zavatra hafa manana hery manasitrana tahaka an'izany. Tsy misy zavatra hafa afaka hizara herim-po sy finoana tahaka izany ka hanome hery mamelombelona ny tena manontolo. Mitondra fifaliana mampisava ny alahelo-tsika ny soratra masina, fanantenana ao anatin'ny ankiviantsika ary fahazavana ao anatin'ny aizina misy atsika. Mitaridarana antsika ao anatin'ny savorivory izy, manome toky antsika ao anatin'ny fahaverezan-kevitra, mitondra hery hanampy amin'ny fahosantsika ihany koa ary fahendrena ho an'ny tsy fahalalantsika. Rehefa misaintsaina ny ten'Andriamanitra ako ka mahatoky ampinoana ny teny fikasana dia hampahatanjaka ny tenako manontolo mihitsy io herin'Andriamanitra izay mpitondra fiainana io. Dia tahaka izany ihany koa ny ianao, na ara-batana io, na ara-tsaina io, na ara-pihetsepo io ary indrindra ara-panahy. No fenoan'ireo mpanavao fivavahana soratra masina manko ny sainy, no velomin'izy ireo ny teny ary maro tamin'izy ireo no namoy ny ainy mihitsy noho ny amin'ny teny. Tsy mba toetran'ireo kristianina ireo ny tsy rototra na hoe tsy miraika na nanao rainazy na manao fanoloran-tena ivelambelany fatany, fa raha tsy miaraka amin'ny herin'ny ten'Andriamanitra dia tsy hatohitra ny herin'ny ratsy izay mirohotra mely azy izy ireo. Ny fanirian'i John Wycliffe dia nandika ny baiboly amin'ny teny anglisy ahafahan'ny olona tsotra mamaky sy mahatakatra an'izany. Ary satria ny raharahan'ny lalàna izany dia notsarainy izy noho izany finoana izany ka voaheloka ho faty mihitsy amin'ny maha-heretika azy. Nandritra ny fitsarana azy dia nanao antsoavo Wycliffe manao hoe araka ny hevitrareo iza no edivanareo? Lay antitra efa eo am-baravaram-pasana ve hozy izy? Tsia, fa ny fahamarinana, ny fahamarinana izay mahery noho ianareo ka haharesy. Izay no lazainy. Voalaza ao amin'ny hery mifanandrana ihany koa izany. Tanteraka tokoa ny tenin'ny Wycliffe farany rehefa nampisava ny aiziny fa ny fotoana tenantenany
ny fahazavan'ny fahamarin'Andriamanitra. Irina dia mba ho mpanompon'Andriamanitra matoky tahaka ny Wycliffe isika tsirairay avy, ka tsisy ahatohitra atsika ny amin'ny fitiavan'i Kristy fa hanosika atsika, hanaparitaka n'izany hafatra zanany amin'ny hafa mba ahafahan'izy ireo mahandray sy mahazo ny famonjena ihany koa. Amen. Ianay tsara andrisin-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona izany, misaotra Tompo izay mampiseho ny fahazavanao amin'ny alalan'ny mpanomponao mandrakariva. Mangataka aminao izahay mba ho avoazinao hatrany ka hanana finoana tahaka an'ireo Wycliffe, hitombo fahendrena ihany koa ka tsy salasala ny amin'ny teny fikasanao, fa eny fa na dia hatramin'ny ainay aza dia tokony hasahianay hatrany hitora ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.